Mpalimaraba anao tafaveran'ray eto amin'ny tuto sans gasy retour d'expérience fizarana amintsika hoe nanahoana ilay concert zay natao ho an'ny conservatoire zay nataoko taty amin'ny taty à Suisse moa zany zay hitanareo tany amin'ny stories tany amin'ny fizarana zay nataoko teny. Hitanareo fa mahery ny 200 instruments sur scène, nisy orchestre classique complet teo voazavaiko anareo daholo zany fa de mahareta hatramin'ny farany. Tiako lazaina aloha de faly tao anatin'ilay izy satria isan'ny olona sélectionné-ako hanao les sonorisation tamin'ny fotoana io. Io concert io de isaky ny 10 taona no ataon'ny conservatoire ny Ouest Vaudois, zany hoe tamin'ny 10 taona lasa zany tsy izany nanao anazy mazava ho azy. Tamin'ity fotoana ity zako no nahazo azy ary tena faly satria be dia be ny olona mahay ary tsara ho marina fa tsy izaho rery no nanao an'ilay izy, nisy niara-niasa tamiko. Le olona niara-niasa tamiko dia ny professeur an'ny CFC an'ny technicieniste aty amin'ny canton de Vaud zany ho an'izay tsy mahalala zany aty amin'ny faritra misy anay zany misy anankiray professeur zay olona rehetrarehetra nianatra manao technicien de son en live de tsy maintsy io razoky io no nampianatra anazy de izy no nahatonga no nahazoko an'le contrat. Faly tsy afaka nidoka-tena koa hoe mafy be mahatonga an'izay fa mba tonga taty amiko zany ilay izy tamin'ity ary fandroany zao fa tsy voavoalohany. Zay aloha zany tsetsatsiaritra kely. Hiditra mahakasika an'le resaka concert isika. Ireo instrument roanjato ireo tsy miara-mitendry daholo ireo amin'ny fotoana rehetra fa amin'ny farany ireo vao miara-mitendry daholo. Ka noho izany misy karazana scène maromaro zany ao anatin'le izy satria le izy sady comédie musicale le izy no tonga de tendrena live daholo zany ny zavatra rehetra. Mazava ho azy ao anatin'izany misy ny auteur compositeur izay tonga teo zay olona tena mandeha maneran-tany vao vita io de efa tany États-Unis indray izy misy ny chef d'orchestre, misy karazana olona be dia be, ny directrice ny conservatoire sy ny sisa niara-niasa taminay daholo ary ny ingénieur manao lumière. Tsara ho marina fa ingénieur mihitsy ilay izy fa tsy le atsotsika hoe ingé son de le mpanana studio kely ao an-trano de hoe iny zany ingé son fa tena ingénieur daholo no niasa tamin'ny fotoana io. De arak'izay comédie musicale zay dia misy scène maromaro zany. Zany hoe mila fantatrao zany hoe manomboka scène voalohany izavy no manao an'izao de miditra scène faharoa izavy manao an'izao sy ny sisa sy ny sisa. Hiditra ao anatin'ny resaka teknika tsika hoe inona daholo ny matoa sy ny ilaina. Zahako zany dia nampiasa ny Behringer Wing. Tonga de azavaiko sahady ny olona rehetrarehetra gaga hoe fa maninona moa zany ty bandy ty no mitondra an'ity eto nefa ny ao anatin'le salle aza misy DM7. De voalohany indrindra aloha ao anatin'ny asa ngeza be sy sarotra ohatran'izao mila zavatra tena voafehinao no ampiasaina fa tsy mitetateta hitesta zavatra hafa any satria le fotoana ny installation sy ny sisa enjakenjana. Ankoatran'izay misy soliste miisa eo amin'ny 12 isa eo. Zany hoe ireo soliste ireo zany olona lead vocal dia miaraka amin'ny micro serre-tête daholo zay tena mipetaka ohatran'ireny tsita ireny mihitsy le izy ary de tena live io de reny micro rehetrarehetra zay nampiasaina reny ny système zay nampiasaina de ny système ny Sennheiser EDX zay misy dante de ny micro zay nampiasaina DPA daholo. Ankoatran'izay ireo soliste ireo mbola manana instrument isan-karazany. Misy flûtiste, misy violoniste, misy isan-karazany. De reny instrument reny ihany koa dia mbola misy système sans fil ihany koa mipetaka miaraka aminy miaraka amina micro zay mipetaka eo aminazy eo ahafahana mikapte an'ilay izy de le micro DPA daholo ny système Sennheiser daholo. Ho an'ny gitara akoustika dia micro statique daholo no nampiasaina dia Neumann daholo nampiasaina amin'izany KM184. Ny piano akeo akoustika DPA. Ho an'ny chœur zay rehetra mihira manao chœur rehetrarehetra dia CM4 an'ny Line Audio. Ny harpa misy miisa teo amin'ny anaky 7 teo angamba ny harpa na 5 dia micro Shelter made in Suisse daholo no nampiasaina. Ny ankoatran'izay ny gitara elektrika efa hainareo ny Sennheiser E906 de ny basse sy ny kick dia EV-RE20. Ho an'ny orchestre eny ambany dia misy micro napetraka natao position AB le izy dia Neumann 184 daholo nampiasaina. Zay zany ny ambangovangon'le izy zany hoe tsisy micro amain mihitsy zany teo anatin'le izy fa zavatra système efa mipetraka sur pied na amin'le instrument daholo le izy. Mahakasika ny système de diffusion le trano dia théâtre de Beau-Sobre. Io théâtre io dia fantatra maneran-tany ny RTS zany hoe radio division suisse manao événement anatin'le izy ary efa misy système de diffusion petaka
efa calibré ao anatin'ilay izy zay meilleur sound ny marque. Iny zany tsisy olana mihitsy iny efa calibré iny ary misy mode anankiroa, mode anankiray théâtre de mode faharoa mode musique. Zay tao anatin'io fotoana io de nampiasa an'lay mode musique satria zay no noeritreretiko hoe mety tao anatin'lay izy ary nety le izy. Ao anatina zavatra ohatran'izao tena mila précis ny calcul satria tsy azo atao ohatran'ny any amintsika hoe andeha testena ny larsen, andeha tapahana ny aigu de ohatran'izany tsy ohatran'izay mihitsy ny fomba fiasa aty fa mila maka micro de mesure ianao dia mametraka an'ilay izy any amin'izay point tianao tadiavina dia jerenao anatin'ny smart zany hoe aiza ho aiza no mety ho mafimafy kokoa ty fréquence ty aiza ho aiza no ohatran'izao de iny réglenao par rapport an'izay mba azahoana an'le son tena naturel kokoa. Io zany tsy hoe tapahana le ohatrany hoe te hanapaka 2 kg 5 ianao de tonga de esorinao mihitsy le izy fa mila mesurenao mihitsy hoe atraiza le niveau an'le izy de mila miala ohatrany hoe 4 dB de esorinao 4 dB fotsiny le izy. Zany hoe mila précis tsara mihitsy ny calcul rehetrarehetra. Natao daholo zany zay calcul zay jerena daholo izy na de efa calibré ary jerena avy any aoriana satria ilay système l'NRI zany cardioïde zany hoe raha ety ambony saina ianao zany tsy maheno presque tsy maheno n'inona ianao mitovy amin'ny ohatrany hoe tsisy n'inona mandeha mihitsy eo amin'ny plateau eo. De zay anefa efa point anankiray positif satria ny micro rehetrarehetra zay miasa eo dia na izy omni le micro eto amin'ny vaventy na izy omni na izy statique daholo zany hoe enjana be zany ny larsen mety hitranga eo raha ohatra ka tsy voafeny zavatra rehetra. Zany hoe zay aloha zany système aloha zany iny efa tombony anankiray milamina. Ankoatran'izay ny système zay noentinay dia RCF KX 515. Zavatra tsara ho marihana eto tsy ny marque akory no mitondra inona satria isika zao vao maheno RCF de hoe zay koa manana sy ny sisa. Le teknôlôjia ao anatin'le izy no tena avolenta be satria ny anankiray fotsiny amin'io enceinte le lazaiko anao io efa any amin'ny 1005 francs any. De ireo système ireo no napetraka natao side de nametraka side maromaro zany zay tao anatin'le izy tany amin'ny anaky 8 tany dia apetraka ambony be le izy atao amin'ny pied ambony mba tsy ho akaiky kokoa an'le micro zany de betsaka kokoa ny larsen amin'izay fotoana izay fa somary avo kokoa le izy. Ny tena secret mahatonga an'le son ho tsara sy tsy isian'ny olana dia voalohany indrindra ny fahaizana misafidy hoe inona no micro, inona no enceinte compatible amin'le événement. Zay aloha zany ny zavatra voalohany. Faharoa an'izay ny fomba hitondranao an'le console takiny ahoana ny ampiasainao azy. Ho anahako zao raha nampiasa an'le Behringer Wing teto voalohany indrindra araka le efa nolazaiko teo hoe voafehako tsara le izy fa faharoa an'izay misy an'le automix ao anatin'le izy. Raha toa ka misy an'le soliste zao violoniste izy. Misy an'le micro eto amin'ny vavany de misy violon eto amin'ny tanany. De misy micro zay eto amin'ny vavany eto DB mety capte an'le violon eto ihany koa. Le violon koa nefany efa misy micro ihany koa. De amin'izay fotoana izay ampiasaiko le automix rehefa mitendry le violon izy dia miena lay volume automatiquement lay volume an'le micro zany hoe tsy ho capté anankiroa anatina fotoana anankiray zany le izy. Tsy izy zavatra afaka tonga de mampitombo an'le amplitude an'le son satria miaraka le son de lasa mafy be le violon. Tsara ho marihana hoe tsy de tena hoe nampiasa compresseur sy ny zavatra ohatran'izany fa tena hoe nijanona ho naturel mihitsy le izy. Rehefa misy chef d'orchestre de ny chef d'orchestre no mikidy an'le olona hoe mitendry mafy izy, mitendry mora izy sy ny sisa fa tsy ianao no hiezaka hanao an'le son arak'izay itiavanao azy. Hoe mafy loatra ity de ianao zao no ataonao non. Zay tena naturel indrindra no tadiavina ao anatin'le izy zay son an'le izy no reproduisenao dia le chef no manao an'le izy hoe miakatra sy midina le chef misy retour kely eo aminy eo. Misy retour kely vitsivitsy zay nampiasaina tao anatin'le izy ankoatran'ireo side ireo fa ny zavatra tsara ho fantatra de zao ny olona ny mpiantsehatra rehetra dia mijery an'le chef daholo na maheno tsara izy na tsy maheno tsara izy tsy problème zany tsy andeha hifampitady any amin'le sonao izy fa ny anazy ny ataony de ny asany. Ka noho izany rehefa mandeha makeny amin'ny plateau de hitako hoe tsy de tena voatery ho mafy be hoe hoeny daholo ty instrument rehetrarehetra ty fa zay tena essentiel ihany no tokony hoenin-jareo dia ny ambiny tsisy rarahina an'izany na tsy maheno azy izy. Ka eto le antsika le manao an'le hoe chorale de mila miverina, mila maheno retour, mila mafy be le batterie aty amin'le side sy ny sisa. Tsy ohatr'izany le izy ry zareo. Tena tsy ohatr'izany le izy. Miala tsiny
marina hoe tsy mitovy le mozika atao sy le zavatra atao hoe raha salegy ve moa nefa ny ilaina le tsy ohatr'izany le izy satria le mozika fiarah-miasa le izy. Ny chefinao no tokony jerenao inona ny instrument maître ao anatin'le izy de iny instrument maître iny no tokony ho hainao fa ny ankoatran'izay tsy tokony hoe forcena hoe tsy maintsy ho hainao ao anatina retour. Ary tsara ho marihana nefa fa ireo olona mitendry amin'ireo conservatoire ireo de olona efa ama-polo taona ny ama-roapolo taona ny tendrena sy manana expérience ao anatin'ny zavatra ataony izy. Noho izany efa fantany tsara hoe inona zany retour zany, inona ny zavatra ilaina ao anatin'io fa izy tsy miady aminao izany hoe za mila an'izao na za mila an'izao. Le kely mbola vao manomboka mbola vao herintaona reny ihany no miseho milay hoe za mila an'ity mafimafy fa ireo efa henjana be ireo tsy taitra mihitsy izy inona zavatra miseho. De toizako le tantara le fandehan'le concert misy zany ireo instrument zay taloha ohatran'ny hoe ny orchestre ny instrument rehetrarehetra hafa de misy ny band moderne zany le ekipa am'izao le manao rock mampiasa pédale sy ny sisa. De misy ireo ankizy mbola kely de ohatran'ny hoe manao initiation zany hoe mbola vao mitsapatsapa zany vao mahafantatra hoe ohatran'izany keny son an'ity piano aty, ohatran'izany keny son an'ireto flûte reto. De zay zavatra rehetrarehetra zany no aseho an'zareo isaky ny scène hoe reto ankizy reto indray aloha mbola mitsapa hoe inona zany percussion zany de ny olona rehetrarehetra zany ao anatin'izay sady mahita koa midécouvre hoe ke misy karazana percussion ohatran'izao de ohatran'izao daholo mifaneno le izy. De aveo miova le izy aveo de misy soliste miaraka mihira manao zavatra amin'zareo de manao tantara de tonga hoe tonga indray band moderne de manao ny mozika rock an'zareo izy sy ny pop sy ny sisa de tonga indray ny am'le taloha sy ny sisa de aveo ny farany miaraka le izy zany hoe mampiseho endrika zany hoe ny mozika na ny instrument taloha na ny am'izao ankehitriny de afaka miaraka ahafahana mamoaka zavatra tsara. De za aloha zany tena voakasika atao anatin'le izy satria le zavatra ataon'zareo tena zavatra voaeritreritra sy zavatra tena tsara hita mihitsy hoe zavatra nitravaillena tao anatina folo taona. Ary ny AG nanao ny lumière niaraka taminay de olona tena za tena mi-chapeau na io lumière mampirehitra mijery an'io lutrin an'le ankizy io ary mijery an'ny note io izy no miregle an'io mampiakatra sy ny mampirehitra an'io hoe izy andray zany zao no mandeha de ohatrina ahoana le izy. Ho antsika teknisiana ao anatin'le izy tombony ho antsika ny mahay mamaky note satria ireo zavatra rehetrarehetra reo ao anaty note daholo. Rehefa manao répétition générale de miresaka numéro resaka numéro 68 ohatra fa io zany efa mesure 68 satria io zany manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany manaraka mesure foana io zavatra io na miova ary le rythme an'le izy na miova ary le tempo na miova ny ninona manaraka mesure foana io zavatra io zany tsy tapaka mihitsy. De anao zany mila mahafantatra hoe eto amin'ny mesure zao no resahana de iza zany le scène eto iza no miteny iza no makatsy makero arahanao zany zay araka le note zany hoe solfège io resaka io fa tsy note hoe soratana fotsiny iverenako ihany io resaka larsaine io satria io no tena indrasantsika rehetrarehetra mihitsy hoe ahoana zany ny gérer an'ireo micro reo ahoana ny larsaine andreo zavatra mila hay rehefa calibrer les sons les faces de fantatra hoe aiza ny niveau nominal tokony anombohanao an'le izy de manomboka eo hainao tsara tokony ho hainao tsara ny migerer ny gain isaky ny micro arakaraky ny balance. Eto zany le tena balance natao fa tsy zay tsara feo indrindra eo ny hira tsara eo no avoakanao fa tena hoe mahay balance mihitsy ianao aiza niveau mafy indrindra aiza ny niveau nominal ao anatin'le izy gerena ny gain. Ho an'ny micro rehetrarehetra reny ny système ny EDX ny Sennheiser manana gain izy de any anatin'iny no gerena ny gain hoe plus 27 décibels ny gain ho an'ity ohatran'izao ny an'ity ho an'ity zany hoe ao anatin'le wing zany tsy misy gain miainga mihitsy ao afa-tsy ireo karazana micro zay miditra direct ohatran'ny hoe ireo micro ana harpe zavatra tahaka izany. Fa raha resaka sans fil de any anatin'le boîtier de récepteur daholo no gerena daholo ny gain zany tsy nisy larsaine na indray mandeha aza na atao anatin'ny répétition na atao anatin'ny check sound tsy tadiavina zany hoe aiza de hoe tapahany ity tsy tsisy an'izany fa efa voacalculer le izy ao anatin'le smart zay application vidiana izy io raha ohatra ka nampiasa console hafa zao ka tsy voafehako tsara le izy de lany teo ny fotoanako nitady an'izay zavatra tokony ataoko satria mila groupena le izy hoe ty band ty groupe ohatran'izao ty groupe ty miaraka atao anatin'ity groupe ty reto VCA ty ny scène eto reto sy reto manao reto ny tokony mute reto ny manomboka eto ny fader sady nampiasaina ny show nampiasaina ny scène ny snap nampiasaina ny snippets zany rehetrarehetra zany zavatra mila hay daholo zany. Tsy tadidiko tampoka nisy olana kely zay nisy bruit
nivoaka tamin'ny ampli ana gitara ana ankizy anankiray. De le bruit io zany le bruit efa fantatsika le vao mitsatoka le gitara de misy an'le brrrr kely iny. De iny tadiavina teo zany ny vahaolana hoe inona ny vahaolana tao anatin'le izy. Tsara ho marihana fa tao anatin'ny 5 andro le izy natao nanomboka alarobia ny installation lakamisy ny village zoma répétition générale sabotsy concert voalohany lahady concert faharoa. Zany hoe natao zany ny check sound sy ny sisa ny larobia tsy nisy olana le izy zoma nisy bruit am'izay le izy. Tonga teo daholo ny tady vahaolana zany ny ingénieur rehetrarehetra zany teo hoe ahoana zany natao. Teo ny mpanao lumière, teo ako, teo ny technicien zany hoe ny trano zany ny trano mpampiatrano zany hoe ny théâtre manana ny régisseur-any zay olona nivoaka koa manana diplôma amin'ny technicieniste azy teo daholo zany zay rehetrarehetra nitady vahaolana hoe fa ahoana ty. Question apetraka zany rehefa ohatran'io mila pertinent, mila question efa voahevitra tsara nandaniana amin'ny apetraka hoe ny source ny jiro tonga eo amin'ity ve ao anatin'ny fazy anankiray ihany. Raha tsy isolé ve ty ahoana ny tsy isolé. De eo zany no mitady vahaolana daholo zany ny olona rehetrarehetra. Tonga ny anankiray tonga mitondra DI avy any de jerena hoe sao de afahana isolena le izy avy amin'le DI de sisa zany efa nafantatra hoe tsy ana mihitsy le olana io fa avy any amin'le gitara io olana io. Satria za koa manana gitara mitovy an'le anazy de ireo rehefa betsaka le interférence misy eo na fender américaine ampiasainao io dia possible foana hoe avy any amin'le gitara no mampisy an'izay buzz zay. Zany efa nafantatra hoe sarosarotra le izy fa ny vahaolana no tadiavina. Tonga teo daholo ny mpanao lumière nitady vahaolana. Fantany hoe tsy avy any aminazy le olana miaraka mifandrimbona daholo ny tsirairay aby hoe mitady vahaolana mba ahafahana miregle an'le problème. Nanomboka niteny daholo zay afaka niteny de nisy anankiray niteny hoe technicien io olona manana ny maha izy azy niteny hoe ka io nge tsy naneno mihitsy io maly fa maninona ary izy tsisy problème maly. Tonga de namaly ny anankiray misy anankiray tonga de niteny hoe omaly zany hozy efa omaly zany. Androany tsika eto misy olana le izy. Inona ny vahaolana tadiavina eto. De nitodika taty aminazy zany ahoana zany natao. Teo zay za hoe avelatsika am'zao io tonga de nangina. Tsisy nametraka fanontaniana, tsisy olana, tsisy hoe fa satria nahoana fa satria ohatran'izao. Satria za mahafantatra an'le izy lany fotoana eo zay raha ohatra ka hifanazava sy ny sisa hoe ty mila isolena, ty mila ohatran'izao. De navelatsika eo fa nampitsony iny tondra ampli hafa zahay tondra ampli anankitelo hafa mihitsy zahay nisoloana nijerena mba ahafahana mitady vahaolana zany tao anatin'izay. Ny zavatra tiako tenenina zany ao anatin'ny olana ohatran'izany raha ohatra ka tsy vahaolana no teneninao fa manome tsiny na hoe miseho milay hoe ankamaly io na ohatran'izao ny installation-nareo sy ny sisa ako ambony ny vava. Tsy zany ny ilaina rehefa sur terrain fa inona no vahaolana, fandrimbona daholo ny olona rehetra. Zay mahakasika an'le izy zareo be de be ny zavatra nolazaiko expérience anankiray fandroany nataoko iny ary de tena tsara le izy réussi le izy faly ny olona ivoaka film le izy aoriana kely eo tsy fantatro raha afaka 10 taona mety ho za ihany ve no mety ho anao an'le izy izay ngamba ny azo zaraina hoe fahaizana mametraka hoe aiza no mametraka an'le micro. Tsara ihany koa teneniko anareo foana ny ingénieur de son manana sofina neutre mitady zay afahana miamplifier an'le son fidèle araka ny tokony ho izy fa tsy hoe olona zatra ohatra ny amin'ny studio io fa zatra hoe io grosse io tsy maintsy midoboka tsy maintsy mandady amin'ny tany io de na de efa hita zao rehefa grosse caisse-na jazz le izy tsy goaka fa tadiavina forcena foana le son tadiavina ho andady any amin'ny tany zany tsy izy fake daholo nareo mpanao an'izany rehetrarehetra zany. Tsy zany natsoina hoe ingénieur de son, tsy zany natsoina hoe technicien du son. Mila manana souffle neutre mila mahafantatra hoe aiza ho aiza ny distance tokony ahafahako mametraka an'ity micro ty zany zavatra rehetrarehetra zany ianarana zany. Io tsy fijerevana YouTube na zavatra zaraiko ohatran'izao fa manaova formation mandehana any amin'ny audio lab training solofina analivelo zao afaka manazava antsika tsara ny resaka fizika an'le ny resaka son théorie an'le izy dia zany nahafahanareo mandalina zay nahafahanareo mahazo contrat mety hoe mitovitovy amin'le anazy zao hoe resaka comédie musicale, resaka classique, instrument tsy fantatrareo hoe ohatrana ahoana le izy fa raha mbola studio anareo no eritreretinareo hoe hitovy an'izay le izy de olona mikitikidika EQ fotsiny nareo de mitaditady an'izay référence any amin'ny sofinareo any de hoe zay le izy mitoboka le izy de milay. De zay zany no zavatra tiako lazaina de ny olona manana expérience ao anatin'le izy ihany koa azo atao tsinontsinona. Misy ny olona tsy nianatra an'le izy fa autodidacte izy fa izy efa amapolo taona ny amin'ny 20 taona 30 taona izy nanaovana an'io azy io tena azo atao tsinontsinona reny fa reny manana zavatra ihany koa reny de zay misaotra ary zareo naharitra hatramin'ny farany
mety ho betsabetsaka ny fanontaniana apetrakinareo de am'zay fotoana zay a anaovako vidéo fohifohy na ohatrany hoe valiko am'message le izy ohatran'zao ny fomba nanaovako azy concrètement zany satria zao ohatrany hoe globalement zany le zavatra resahako fa de aza misalasala mametraka ny fanontaniana eo ambany ao dia veloma mandram-pionana indray.